Paska roaporoamboarivo. Ipanjena ny fiangonana no hevitra manao hoe vavolombelona fitsanganany tompony indrindra. Riavana Alahady ho aminareo reny fahasoavana sy ny fiadanana afa-mandriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy tompontsika. Aoka hisangana ny fiangonana andesika Isotry Fitiavan'Andriamanitra. Ny Salamo fahatelo sy folo. Ovakitsika nandrindretra ho fideranany tompontsika. Aorian'izay dia mihira 900 no fideratsika azy. Rehefa mahita ny Salamo fahatelo sy folo tsika dia miara tompo manao hoe Jehova no mpanjaka, mitafy voninahitra izy. Jehova mitafy eny misika eny izy. Ary zao hoe zao nampitoerana ka tsy ezy. Ny seza fiandriananao nampitoerana hatramin'ny fahagoana. Ary zay ianao. Manatapeo ndrika Jehova, eny manatapeo ndrika. Mampirondrona ny feony, mihoatra ny rano vesa eny mahery. Eny mihoatra ny ranomasina lehibe, ny voninahitra Jehova ny amiana. Ny teny vavolombelinao dia marina indrindra, fa masinana no mendrika ny tranonao mandritra ny andro maro Jehova. Amen. Manatra ny feonay izay tompo.
amin'izao Paska roapolo amby roa arivo zao miara-mioty sy mankalazanao liavo indrindra fa niranao amonjy aty ambony tany Jesosy toa hitondra faravotana sy famonjena ho anay zay rehetra. Resinao ny fahafatesana mba amin'ny endriny rehetra ka natsanganao Jesosy toa avy amin'ny fitoerany matotoa ka io zay fa miara-benona amin'ny rehetra. Misaotanao zay Jesosy tomponay fa vitanao ny famonjena. Ianao no mpanjaka ny mpanjaka, ianao no tompo. Iza amin'ny tsy atao da iza amin'ny tsy ankalaza ny anaranao tompo fa amin'ny anaranao no andolian'ny hoalika rehetra na ny an-danitra na ty an-tany na ny ambanin'ny tany. Koa izany tsy tsara na idero amin'ny mandaka zay. Raisy tompo fa vokatry ny fona manontolo izay. Misaotanao zay raha fa na dia oaza sakana maro samihafa dia mbola omeno zao fotoana izao zay iaranay ny olona miara manakana. Ny fanahy masina no angatanay omenonay hitaridaranay mba hatsiarovanay fa iray zay aona na aiza na aiza no misy anay akitra. Ao zao fanampony zao mba ho tanteraka no ny amin'ny anarany tompo ho fanomezam-boninahitra ny nareo ihany amin'ny anarany Jesosy tompo. Amen. Aritra hitsangana ihany fiangonana riavana anatanteraka ny hira 7:70 andiny voalohantsika ho fangatahana ny fanahy masina. Andriamanitra anay misaotra tsy mankasitraka anao izay satria lehibena afaka mbola miteny aminay ho izany indrindra no mangatanay ny fiasa amin'ny faneno masina isam-batana na ho anay izay matin'ny teny izany na ho an'ny mpitondra afaka izany na ho an'ny vahoakanao zay mamelo anay faneno masina amin'ny anaran'i Jesosy Fitompo. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Iaraka amatsika ny fota masina tsika riavaka. Izany dia hitantsika ao amin'ny fanekena taloha, ao amin'ny bokiny Job 7:20 andiny 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanafitra ka hitsangana any am-paratra eo ambonin'ny vovoka izy. Ary efa nevina mioto izaho simba izao sady afaka amin'nofoko dia hitan'Andriamanitra. Eny izaho no ahita azy ary maso no mijery fa tsy mikafa. Efa mampanirina ny saiko ato anaty. Raha hoy ianareo andeha hanenjika asfalta isika fa hita ao anatin'ny fototry ny mahamelo azy dia matahora ny zavatra ianareo fa ny fatezerana dia epoka mendrika ho valiany zavatra mba ho fantatra reo fa misy ny fitsarana. Ho tizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao Marka 9:40 andiny 7 ka hatramin'ny 20. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny Korintiana 1:5 andiny 12 ka hatramin'ny 13. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary efa nitsangana tamin'ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy dia nisy eo voalohany tamin'ny Marimaka-Kalemy ilaina moany dia nivita izy. Ary Marina neta milaza tamin'ireo fanomban'i Jesosy
izay mbola nisaona sy nitomany. Ary izy ireny na dia nandeha izany fa velona izy sady efa hitandra vehivavy dia mbola tsy mety mimiandry. Ary tao izany Jesosy dia niseho tamin'ny endrika hafa tamin'ny mbola aminy izay nakany an-tsara. Ary izy ireo nandeha ka nilaza tamin'ny namany fa na dia ireo azy tsy ninokoa. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny ray teny folo lahy Jesosy raha mipetraka nihinana ireo. Ary izy nanome tsy ny azy noho ny tsy finoany sy ny amafiny folo satria tsy ninoany ireo efa nahita azy rehefa mitsangana izy. Ary izy taminy mandehanana ny zotontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa ny vonjeny fa izay tsy mety mino no elony. Ary zao famantarana izao no manaraka izay mino amoaka demonia minaraka izy hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola any izy andray menarana izy ary dia misotro zava-mafaty azy izy dia tsy ampanino azy izy. Ametra tanana amin'ny marana izy dia ho sitrana ireny. Ary Jesosy tompony rehefa miteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo kavanan'Andriamanitra fa izy ireo kosa dia lasa miteny eny tontolo eny ary ny tompo niara-miasa taminy ka namarina ny teny tamin'ny famantarana izay nombazy. Amen. Ary Kristy nitoriana fa natsangana tamin'ny maty. Ahoana no ilazan'ny sasany aminareo fa tsy misy fitsanganana maty? Fa raha tsy misy ny fitsanganana maty na dia Kristy azy dia tsy natsangana. Ary tsy natsangana Kristy dia foana ny totenay ary foana koa ny fonareo. Ary dia hita ho fampimelona mandainga ny amin'Andriamanitra izay satria efa laza fa Andriamanitra no manangana ny Kristy. Nefa raha tsy atsangana ny maty dia tsy mba natsangana izy. Fa raha tsy atsangana ny maty na dia Kristy koa azy dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny fonareo ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo dia very koa izay efa milomandry ao amin'ny Kristy. Raha amin'izao fiainan'izao ihany no anantanantsika ny Kristy dia mahantra indrindra ny olona rehetra isika. Nefa tsy izany fa efa natsangana tamin'ny maty koa Kristy ho santatra izay efa milomandry. Ary satria ny olona iray no nisehoan'ny fahafatesana dia olona iray koa no nisehoan'ny fitsanganana maty. Fa taka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no aveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy. Nefa samy amin'ny filaharany avy Kristy no santatra rehefa afaka izany dia izay any Kristy amin'ny fiavana. Amen. Ray maso mahamasina ny amin'ny famarinana ny tenina amin'ny fahamarina. Amen. Hitsena ny afatontontsika riavana hitsangana ny fiangonana anonira enina somonjato andininy fahatelo. Ny teny masinao Andriamanitra. Trendrika izay mpamonjy amin'izao alahady marainan'ny Paska izao satria mahatsiaro fa manana tombo sy mpamonjy tsy manam-paharoa miaro ary ambaranay fa ambony Andriamanitra rehetra, ambony tombo sy mpamonjy rehetra satria maty mitsangana tamin'ny maty ary misy fahafombelo zany sady efa nambara meloa zany deranao zay
mankalaza anao zay mpamonjy ary nanatany aminao. Da io teny mba hitombonay amin'ny fahalalana zany ny asarobidina zany famonjena tanteranao anay zany. Ny teny, ny herin'ny teny hampiomana anay amin'izany famonjena zany mpamonjy io. Ary dia voleo aminay ary tanterao aminay ny finoana sy ny fanariana ary ny fanantenana ny Jehovah mpanomponao dia ny hoe maso any-aparany no ahitana mpamonjy io. Ary tanteraka izany ao amin'i Jesosy Kristy satria Jesosy Kristy dia ambarany soratra masina fa mihodomandry ho safatra izay rehetra efa mihodomandry amin'ny keo aminy. Ka io izay fiangonany mba ho hita amin'ny fotoanandro mihodomandry ao aminao. Izany mivavaka atao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petraka ny fiangonana. Ao amin'ny filazantsara Marka rehefa Marka 4:40. Marka 4:40. Hosindianitsika ny 5:6 sy ny 5:4. Averiko vakina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena ilay namoahany demôny 7 izy. 4. Ary rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny 12 Jesosy raha nipetraka nihinana ireo. Ary izy nanmety azy noho ny tsy finoany sy ny amafiny fony satria tsy ninoana ireo efa nahita azy rehefa tsangana izy. Amen. Mirapa ny fiangonana amin'ny anaran'ny tompontsika amin'izao Paska zao manonona ny fahasoavan'ny tompo amintsika fiangonana. Ty filazantsara Marka izay perikopy no akantsika afatra. Enina aloha angamba fa manomboka amin'ny 5:6 ka hatramin'ny 20 farany amin'ity filazantsara Marka dia maro ny mpandinika no teny hoe tany voalohany teo amin'ny 5:9 no farana filazantsara Marka. Dia gady hevitra zareo manam-pahaiza zareo mpandalina soratra masina zao ho antsika nefa sy mihiny asana fanamasina dia miteny isika hoe posibly teo amin'ny 5:9 no fara ty filazantsara Marka tia fa fanamasina tantereny no teny izany tenena hoe apikely eo amin'ny 5:6 ka hatramin'ny 20 ireo. Fa marinana voalohany dia mikasika ny Maria Magdalena. Maria Magdalena eto amin'izao andron'ny Paska zao dia apetraka eo ambany masontsika ho modelin'ny fitiavana voalohany. Maria Magdalena modelin'ny fitiavana voalohany. Maria kely ravana io Maria Magdalena io ny vehivavy nanositra menaka manitra ny tongotra Jesosy afy. Tandray mantsy ampitoviana reo fa eto zany Maria Magdalena apetraky ny tompo amintsika fiangonana ho modely fitiavana voalohany. Ahoana no anambarany Marka azy? Lazainy Marka Maria Magdalena le namoahany demôny 7. Intelo Marka no miresaka ny Maria Magdalena fa eto izy no milaza hoe Maria Magdalena le namoahany demôny 7. Zany ny tiana afantarana an'ity Magdalena ty raha ny fihevina raha ny firazanana dia hoe zany tanàna kely levin'ny Maria zany hoe Magdala zany dia tanàna kely aby atsimo andrefan'ny faharegnisa reny ary tsisitsisiny areo rehefa manakaiky ny tany jetrisa zany hoe raha ampirazanana zany hoe olona ambany ty Maria Magdalena ty. Fa dia hoe hito izy dia ambara hoe namoahany Jesosy demôny
hevitry ny paska avana ny apôstôly Jaona dia nampianatra hoe zao rehetra izao zao tontolo zao misy antsika zao a dia eo ambany fahefany devoly avokoa atonga ny zanak'Andriamanitra miseho ny zanak'Andriamanitra handrava izany asany devoly zany tanteraka toy ny azo fijaliana tamin'ny andro tamin'ny herinandro masina tamin'ny zoma masina sy tamin'ny anaty maraina paska izany zay ny réalité ampatsaheviny marika ny avana ary marika raha tsara motsika ny avana dia tena hoe manisy tsindrim-peo mihitsy amin'izany hoe fisiany démoni izany Matthieu raha manoratra filazantsara ny fangagana voalohany tantarain'ny Matthieu dia hoe fanasitranana olona boka le boka dia sariny areti-pahotana fa marika ny fangagana voalohany tantarain'ny marika voalohany ao sinagoga ny mitranga le fangagana dia hoe fandroana fanaratsy amina lena anankiray any finoana marika voalohany aton'ny famarana marika faina amin'ny folo miresaka démoni avana marika ilazana zany fa tokony marika ny filazana tsara marika dia mampitana antsika satria fa eo amin'izay tontolo misy anareo dia hoe eo démoni fa matokia na irezy ny fa ny zanak'Andriamanitra dia fa miseho handresy ny devoly ary eo amin'ny azo fijaliana lehava dia tanteraka eo faminaniana nataon'Andriamanitra ny Genesis 3:10 hoe torotoroan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana lohany mihinarana fa any amin'ny apokalypsy faharoapolo moa zay vao hoe atsika any fariny rehetra sy ny fara ny devoly avana zay zany aloha ny zava-dehibe tia marika mitsimbe amin'izao alahady ny paska zao hoe resy ny devoly ary izao zao lazainy izy hoe namoahany Jesosy démoni tena fanafahana miezinesina ho antsika izay mahafantatra zany hoe afitsoka sy famparany ny démoni zany na hoe démoni ray fotsiny raha mampahory olona efa fanotona zay hoe démoni tena hoe fanamperana fampahoriana sy amin'ny fampijaliana zany nahazo nyty Maria Magdalena ty ary zany ny fanafahana miezinezy tanterahany Jesosy avana namoaka démoni fito avy eo amin'ny Maria Magdalena izy ary dia zao Maria namoahany Jesosy démoni fito dia nanokana tanteraka ny fiaina ho an'i Jesosy nanokana tanteraka ary inona nanerany Maria nanokana tanteraka ny fiaina ho an'i Jesosy zay fanafahana zay ny fahatserovana n'izany hoe aty lavaka fandringiana zay nisotoana ny Jesosy fahatserovana n'izany niteraka ny fitiavana voalohany tao amin'ny Maria Magdalena ary natonga azy hoe amin'ny tena ho an'i Jesosy ary dia nafinaritra ny teny le tontolo tena anankiray zay hoe nanjary disciple permanente tena hoe mpianatra matiana fa tsy otranao mpianatra antseky any Jesosy tena hoe migioka ny teniny Jesosy na miandrana zany tena migioka zany teny zany nanaraka ny teany Jesosy eka tety antany ny zany fahoriana ny aretan'i Jesosy izy nanoana azy tamin'ny volana sy ny fanana natoa anoanana ny asan'i Jesosy zany azay
sy ny fitiavana voalohany aseho Mary Magdalena ary modely ho antsika zany havana. Ary no zany fitiavana zany fitiavana Mary Magdalena ny Jesosy zany. Zany mahatonga azy raha hoe homboana tao amin'ny fijaniny izy sarotra ny fijaniny. No maty Jesosy ka nampidinina ny tena Jesosy, nampidinina ny vata Jesosy mbola tena. Rehefa nalefina Jesosy avana mbola nanaraka tena pasana izy nitsiery nametrahana ary ny maraina Paska ohatrany amboary izy no voalohany tonga teny pasana avana. Izy no voalohany tsy nanano sy tavatra mbola tonga sy feona ny faninjeny tamin'izany avana. Fa izy no voalohany tonga teny pasana. Nisy vehivavy hafa koa, nisy mpianatra hafa koa, fa tonga teny pasana izy mbola nijanona teo rehefa nandeha lody ro vehivavy sy ro mpianatra hafa reo. Ary izy nijanona teo ihany no zany fitiavana voalohany zany. Teo izy no niseho Jesosy. Teo no niseho Jesosy. Tsy niseho tamin'ny Maria Virgina Jesosy havana. Tsy niseho tamin'ny tena farany izay akaiky azy izy tamin'ny fahavelomana. Tsy niseho tamin'ny Jakoba sy Petera Jaona izy. Tsy niseho izy tamin'ireo vehivavy mpanaraka azy sy mpanampy azy. Zany Maria reny Jakoba sy Jose sy Salome sy Suzana reny zanak'i Zebedio. Olona akaiky azy ao zany tsy niseho ny voalohany zany havana. Fa Mary Magdalena reny satria Mary Magdalena no fa tia amin'ny fitiavana voalohany havana. Ary no zany fitiavana voalohany zany tsy mipaitro, tsy mititiny, tsy mira, tsy nanatahotra Mary. Nandeha nilaza tamin'ny mpianatra fa hoe tsangana Jesosy. Nilaza tamin'ny mpianatra ny vaovao lehibe indrindra tety ambony tany tamin'izay natany ny tany dia nitsangana tamin'ady Jesosy havana. Ry manahoana ny finao sy ny fitiavana ho an'i Jesosy. Nomeny Jesosy voninahitra fino Maria satria Maria nanome voninahitra azy. Arainao mandiny teny eo anatrehany Jesosy mba homeny tombo voninahitra venao e. Zany fampiretrenena amin'izao Paska zao. Homeny tombo voninahitra venao rehefa mandinika ny fiainanao ianao. Finoana sy fitiavana Jesosy. Vokatra izay mba hoe atilavaka fandringanana ny sotonana Jesosy anao hoe zany finoanao zany fitiavanao zany. Fa raha tsy zany manko havana dia karazana finoana intellectuel, finoana ao an-tsaina fa tsy finoana iainanao ao amin'ny finoana zany. Eo ianao havana miaino miafatry ny misy izy dia manontany izy hoe sao dehibe mbola eo ambany fahefana ilay ratsy ianao. Sao dia mbola eo ambany fahefana ilay ratsy ianao. Fa eo indrindra koa isika rehetra dia samy mivatika ny fitaovana. Isika rehetra dia samy mivatika ny fahazarana azy. Ary tena nafaka anao amin'ny fatoranao ny Mesia. Zany nanehoany sery teo amin'ny hazo fijaliana raha nandresin'ny farala raha io manandresin'ny fasana sy ny fahafatesana izy. Rehefa gagana natao ny fiainan'ny Mary Magdalena rehefa dia hoe fahagagana tiany atao amin'ny fiainanao amin'izao marainan'ny Paska zao. Mary Magdalena rehefa dia hoe Mary Magdalena
ivivavy dia miracle de la grâce fakakanapasoa atyny Jesosy ho fakakapasoavana ianao manomboka miniavana dia refataka mamindranao avy amin'ny fanjakany Satana ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra mino an'izany ianao iavana mino an'izany ianao. Famarinana faharoa iavana dia mikasika mpianatra mampitandrina antsika ny tompo ny antsify mpianatra mampitandrina antsika ny tompo ny antsify ny mpianatra iavana. Olona teny amin'ny Fjkm Jesosy nanome tsiny azy ireo no ny tsy finoany sy ny amafiny fony satria tsy minono ireo efa nahita azy rehefa nitsangana izy. Eny ito manana circonstance atténuante kely le mpianatra satria mahakany manoratra hoe ireo a mbola misaona ireo a mbola fa maninona ny avana misaona izy tomany izy satria lasa ny sototary dia anahoana ny asa anahoana fiantsotso fa zao iana manome tsiny amety mpianatra reto Jesosy manome tsiny amety mpianatra reto Jesosy satria marinakina efa laza tanana izy ireo fa hoe mitsangana tanana Jesosy. Torinan'izay nisy lehilahy koa hoe nandeha kanitsa niseny Jesosy dia mbola niteny tamin'izy raika amby folo sy hoe tamin'ny vehivavy sy lehilahy fa niaraka tamin'ny toma hoe mitsangana tanana Jesosy fa tsy mety niny ireto mpianatra tsy mety niny. Nefa nge raha ny ato amin'ny filazantsara maro dia mazava be ny teny Jesosy efa naplasy izy tamin'ny fotoanany fa hoe ny zanak'olona dia tsy maintsy hijara ho lavon'olona sy lohan'ny mpisoka sy ny mpanorandalàna ho voloiny ary rehefa afaka telona dia hitsangana ndraiky mazava be izany teny izany ka dia mbola ny tsy nino reto mpianatra zay. Ary efa mijery an'ilay circonstance nahafatesany Jesosy koa iava nahita ny phénomène naturel izy hoe maizina ny lanitra manomboka tamin'ny roa amby folo nahita ny vato nampitresaka izy nahita ny fasana ny sokatra izy hoe hafahafa mampitamatra daholo zany zavatra verevitra izy ary ny teny pasana jerena ny mpanapaka romanina dia nanendrika miaraka anankiray miambina fasana faky ny Jesosy sao dia misy angalatra ny alina dia tena io fa hitanareo fa nitsangana tamin'aty fa foana ny fasana fahasoa zao tena tenenin Jesosy mafy reto mpianatra eto satria raha ny eo testamenta tany jerena mila vavolombelona anankiroa hanamarinana teny hanamarinana situation eto vavolombelona anankitelo ary tena hoe tsy niny Jesosy reto mpianatra ireto zay ny amin'ny mpianatra reto ny amin'ny hoe tsy fino ny amin'ny hoe amafiny fo ary rehefa mino zanatony teny zany tsika eo afaka mandiny tena hoe ary za tia ahoana ny amafiny foko ny foko ny tsy foko sono avana mietretra fa tsara fo tsara fanahy no reto mpianatra reto zao manko ny leso rehefa vonihana tsara ny zavatra voalaza toerana ny leso mety dia zao ny fasa
fasana foana dia tsy alaolana amin'ny tsy finoana sy ny fomafy. Ny fasana foana dia tsy alaolana amin'ny tsy finoana sy ny fomafy. Inona zany ao no mahatonga ny finoana amin'ny Jesosy tsangatana. Inona mahatonga ny finoana zany? Hitantsika eto izy a Jesosy seho tamin'ny mpianatra tsy vavolena koa natonga azy fa Jesosy seho tamin'ireo mpianatra. Azy fatantsara momban'ny mpianatra eto fa rehefa manomitsiny azy izy rehefa tsy midika hoe fandavana azy zany fa au contraire hoe fampiorenana azy ireo ho amin'ny tena finoana tsy izomoza. Zany nisehon'i Jesosy tamin'ireo mpianatra rehefa. Ary sy maro amin'reto mpianatra eto marika 16 reto rehefa dia marina tanteraka koa tamin'ny tantaran'ny Paoly apôstôly tamin'ny Saoly hely nega tany Jerosalema anentanao any Damascosy tonga taratasy manome azy lalana hiarite isanto ary amin'ny kristiana eny an-dalana izy no misehon'i Jesosy aminy. Izy nega amin'ny Jerosalema any Damascosy efa mandre ny zany hoe fitsanganan'i Jesosy tamin'ny mahatsara tsy miteny tamin'izany tsy miteraka fomba tamin'izany. Fa inona zavatra nitranga? Inona zavatra nitranga? Nisehon'i Jesosy Paoly Saoly teny an-dala any Damascosy zay nampiova fo any Saoly. Zay nampiova fo any Saoly. Oka tsy ho diso hevitra isika ihany ka na hoe fatako hoe fatsangana tamin'any Jesosy. Ary voaperikeba tamin'aty ny hoe tena voalohany teny folo manambarana zao fa Jesosy mitsangana tamin'aty a dia seho tamin'ny Kefasy a, seho tamin'izy 12 seho tamin'ny rahalahy tsy dimanjato a, seho tamin'ny Jakoba, seho tamin'ny apôstôly rena, seho tamin'ny Paoly ihany koa. Tsy mijery zany non. Raha tsy afaka manohy ianao hoe miseho tamin'ny koa Jesosy dia voarao anatin'ny tsy finoana sy ny amafisany finoana. Raha tsy mba afaka manohy no misy teny fahafolobena nisehon'i Jesosy miala. Jesosy Kristy tsangana tamin'aty dia velona manak'izay. Ary efa nanretoky antsika fa ombantsika manak'izay. Ombantsika manak'izay. Azo amin'ny somaraiky zao izy mamangy ianao tahaka ny namangy tsy nisehoany tamin'ny mpianany fahiny ry havana angatao izy iseho aminao. Ary tsy iseho fotsiny fa angatao izy hiditra ao amin'ny fiainanao ary angatao izy andray an-tanana amin'ny fiainanao. Ahafahana izy raha omenao permission amin'izany fa tsy andray an-tanana tsisy permission izy rehefa. Ary efa meo permission tahak'izany izy rehefa inona no atao? Inona no avitrany dia atao? Hitany io fo vatinao io. Hitany io fo vatinao io. Dia tonga dia esoriny io fo vatinao io zao dia zao amin'n'idinao. Ary soloy fo nofana. Soloy fo vaovao zany. Possible zany zao dia zao. Fa meo permission izy. Ary angatao izy hoe omeo fo nofana ho soloy fo vato. Mino zany venona. Mino zany venona. Alefa sara an-tsaina be. Alefa sara an-tsaina. Tamin'ny fotoana nanomboana Jesosy tony azy izay. Voataratra ny aina dia miororo ny tany. Voataratra ny aina dia mitresaka ny vatolampy. Dia hoy ny tontena anankiray izay vatolampy azam-balahiana dia toy mitresaka ny fo ny vatolampy.
mandresana lato hoe maty Jesosy tsy maintsy ny namana mangatsika indifférent ianao sady marina antsika riava tia taisy fovatana Jesosy amin'izao fotoan'izao fankatao izy ary tanao miteny izy hoe ianao rehefa teny tamin'ny alalan'ny mpaminany izy kely esoa amin'ny finamony fovatana ka omeko fomofo ianareo ta teny izy fa ho antsika mpinilana dia zao koa mbola afatra antsika mazava ny teny toenaka enao ny teny toy fa zao eny satana koa le teny toenafana fa maninona no miresaka ny satana satria araka nasaina tany voalohany misy resaka tenony mazava ato mipelikonotsika misy resaka tenony mazava tena réalité osisy maka zany hoe asan'ireny zany inona ny tiana hevina iana inona ny tiana hevina rehefa hoe mamaky sika hoe Jesosy nanome tsiny ny mpianaka no tsy finoa sy ny amafiny fono raha ny marina rehefa io tsy finoana io mahazo antsika na ny amafiny fo io satria io tsy finoana io satria satana no mamboly ao am-pontsika zany tsy finoana zany satana no mamboly ao am-pontsika izany tsy finoana izany io no mety ho teny mazava be fa tsy hoe satana koreavana le tsy izy dia nampiditra tsy finoana tompony an-tanasio no mbola te hampiditra tsy finoana ao am-ponao amin'ny soavana azo arisaky ny teo amin'Andriamanitra ianao misy fiteny totoroteny manao hoe ny tsy finoana no zanaka vavy nataon'ny satana ny tsy finoana no zanaka vavy nataon'ny satana ary ny tsy finoana no reny ny fahotana rehetra l'incrédulité et la fille aînée de Satan et l'incrédulité est la mère de tous les péchés riavana asan'ny voly io tsy finoana mahazo anao io dia tsy lotokoa voleny dia voly satana mianarana ela raha ihany zany misy ny apokalypsy 19 voleny dia voly tao am-pony eva ny tsy finoana dia miteraka curiosité miteraka convoitise fitsirena miteraka otariavana misy zao onariavana ho tonga eto amin'izao fandarana zao satria nanino satria paska kosa ny andro e tsy maintsy ny andro e fa toneto izy toneto amin'izao fandarana zao izy dia miodiody eo amin'ny satana dia sakan'ny satana amin'ny alalany fanamaloto reo olona reo tsy afantatra ny famarinana sy ny herin'Andriamanitra sakan'ny satana amin'ny alalany fanamaloto ira reo olona reo izy asa zany no ataon'ny satana isan'alahy isaky ny vola isika zanak'Andriamanitra tonga ao finoanao ianao mahita ny azo fijaliana mangatsika ny fonao rehefa renany raha Fjkm Isotry ianao kotsangana maso tiana fa eo loatra zany fa tonga ao am-piainao ianao jereny azo fijaliana mangatsika ny fonao mihaino tenin'Andriamanitra ianao tsy mihitsy ao tsy mihiny promesy ambany soratra masina ianao ary tsy mihinany koa anao zay teny fampitandrena ambany soratra masina zany zany ianao tsy mihinanao hoe tandrena fa i Jesosy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty ngeriavana dia mamedy atsika mibebaka fa
fa ho avy ny andro sy efa nanendren'Andriamanitra ny Jesosy hoe hitsara tsy mino azany ianao no miasan'ny Satana sy miasan'ny demona isan'Alahady ao amin'ny fiangonana ao aminao ohatran'ny grasy ny fonao ihany satria ao anatin'ny fonao ohatran'ny misy nafy misy fono izay manana endrika tsy fonona ary tonga am-piangonanao ianao tonga am-piangonananao fa rehefa mivoaka ianao dia nona ny fanahinao nona tahaka izay midirany to mivoaranao avy amin'ny fiangonanao inona fa nampetry ny mpianatra le tsy azo tamin'i Jesosy avana fa hoe tokony mba hampetry anao zany teny zany amin'izao manain'izao manitry ny tenako ianao ary ekeo hoe io tsy finoana atao amiko tsy manonona zay fotsiny mitadidinao amin'izao tontolo zao io tsy finoana atao amiko dia asan'ny demona asan'ny fanamaloto eraky Satana dia zao misy ekeo zany dia angatao ny fanamasina androkan'izany fa Jesosy mandeha fanahin'Andriamanitra no androany demoni Matthieu 12 fanahin'Andriamanitra no androany demoni fiavana anaisotra ny fovaton'i Jesosy raha mangatakamo an'izany ianao ary ny fanamasina androaka fanahy tsy finoana sy voleny Satana aminao zany famarinana voatantsika teo ato fanotaniana teo mino an'izany ve ianao mino an'izany ve ianao famarinana fatelo farambiavana atao mpamanarana teso manontany tenino zao hoe inara no mbola tokony ataoko ho fanampin'izany inara no mbola tokony ataoko ho fanampin'izany vany fa mitomboa amin'ny fiainam-bahaka mitombo amin'ny fiainam-bahaka raha tianao mitombo ny fonao tsy maintsy finoana miankina sy miora ary velominy fiainam-bahaka izany inona diga zany mitombo amin'ny fiainam-bahaka ataovy fiainam-bavaka ny fiainanao ataovy vie de prière ny fiainanao fiainanao ke zao dia zao fiainana mpivarotra angamba fiainanao fiainana tanora fiainanao fiainana dokotera ny fiainanao fiainana injeniera ny fiainanao etsetera ataovy fiainam-bahaka ataovy vie de prière fiainanao iavana atantarana zany atomboy atomboya amin'ny vavaka ilay raim-pianakaviana izay nananjanakala azo ny fanahy maloto dia mihintsitsihitra valaka dia valaka nandovory vavaka io ilay pianakaviana dia mino aho fonjeo aho ho afaka amin'ny tsy fiainana mino aho fonjeo aho ho afaka amin'ny tsy fiainana zany amboana zany vie de prière zany ihany manarak'izay mifahavahinao mba hampahitan'Andriamanitra ny hina mifahavahinao mba hampahitan'Andriamanitra ny hina dia vitanao fa ampanaovan'Andriamanitra exercice pratique ianao izaranao zany fonina zany izaranao zany vavaka zany ho sedra ianao ary amin'izay fotoana zay ary amin'izay fotoana zay tsarovy ny fiteny manao hoe l'extrémité de l'homme est une opportunité pour Dieu l'extrémité de l'homme est une opportunité pour Dieu. Sabe? Rehefa takodaraka reny io, rehefa
rehefa ninefitra ny olona, rehefa ny anaty tafidrivotra ny olona, rehefa ny anaty rano samboaravara ny olona, opportunité tolotra ho an'Andriamanitra ny ry avana an'olon'Andriamanitra manokana aminao ny hery sy ny fitiavana anao. Mangata amin'Andriamanitra vavana mba hahita an'Andriamanitra ny heny ianao. Farany ataovy ho fivavaka ny mpianatra, ataovy ho fivavaka ny disipla, fivavaka ataovy fivavaka ny mpianatra. Teo an-tokotanin'ny fasana teo zany efa nijoro teo Jesosy fa tsy fantatro mary fa nivero fa le jardinier teo an-tokotanin'ny pasana izy. Dia nahitany mary Jesosy avy. Dia niteny Jesosy hoe ry Mary, nareny feo ity aza fiavana voalohany, nareny feo Mary niantso azy amin'ny anarany. Dia avy hatrany dia falo izay nanorany manontolo namary izy hoe rabony mpampianatra. Inona natony Mary totoko tamin'ny pasana iava? Nangataka izy ny mbola ampianarana tahaka ny mpianatra, tahaka ny disipla. Nangataka izy mba ampianarana ny lalany fiainana, nangataka izy mba ampianarana ny lalany famarinana, nampianarana izy mba ampianarana ny lalana mankany amin'ny ray any an-danitra, ary mba ho azoana tsy vilivily ho amin'izany. Rehefa zany ny fiainantsika, rehefa ataontsika vily priera, fivavaka ny mpianatra dia hivavaka isika ka tsy hitsara. Dia samy mianina voalohany dia fitopofolo. Rehefa milanitra ary milanitra ireny manko no atao tanjona ny fiainanao, dia efa fiainan-danitra sahady raviny no santaranao ity an-tany. Inona mitra mbo an-danitra ao an-danitra ao hoe Jesosy, inona natony andro manalina? Mivavaka izy ary tsy mitsahatra ny fony ho antsika izy. Dia mba mivavaka toy izany koa ianao rehefa mahatsiaro an'i Jesosy. Ary rehefa hoe mifankalazana an'Andriamanitra no any manery anao amin'ny zavatra rehetra ataonao, raha mifankalazana an'Andriamanitra no hany manery anao amin'ny zavatra ataonao. Raha Jesosy irery maro no asangatrao fa tsy na fotsiny zany na fihetsihetsehana fotsiny zany fa nanaraka an'i Jesosy zany ary hoe mivavaka ianao, satria mivavaka sangatrao dia mivavaka handona ny fony Jesosy avao. Aka fotoana izy hamarina vavaka amin'ny havana. Ary ianao ahita tsiro amin'ny vavaka. Ho tena hoe vie de prière ny fiainanao, ho tena olo mivavaka ianao ary natiora fiainanao, respiration zany vavaka zany. Ry havana, miotra no tamin'izay azy atorelany misofinao, atao izay hainonan Jesosy, miantso ny anaranao isanandro, miantso ny anaranao izy. Tsy miova izy, miantso anao ny anaranao izy. Fa zao raha maheno azy ianao, raha mandray azy ny sofinao, dia okany dia ohatrany tahaka ny tamin'ny Maria Magdalena teny Pasaka. Ny ranomasonao hody fifaliana ary ny fanatrehanao no tana masoandro ny fonao, hanazava ny fonao sy ny fiainanao. Ho n'Andriamanitra ny rirany ny voninahitra ary ho aminao fahasoavana. Amen.
isika raha misaotra indrindra ray fa andriamanitra fitiavana tokoa ianao. Misaorany amin'ny teny izay nomenao anay tamin'izao andro Paska izao, izay mitariky anay indrindra mba hanao modely ihany koa eo amin'ny fiainanay, tahaka an'izay nataon'i Maria Magdalena. Ny amin'ny modely ny fitiavana voalohany dia ny fanarahana anao mandra-pakatotry ny fofonay, ary ny fijoroana mpaolombelona fa miaraka aminao mandrakariva. Misaotranao izay ny amin'izay fa rehefa mandinika amin'ny fiainanay tokoa izay, inona ny fiafanatao teo amin'ny fiainanay tokoa, kanefa dia manao tsinotsinona amin'ny fanarahana anao izay. Fa zareo lasa mpianatra amin'ny fiainam-piakotsiny ihany izay, fa tsy miaraka aminao na aiza na aiza. Tahaka an'izay nataon'i Maria Magdalena ny amin'ny fanatonana anao hatramin'ny ianao nomboana ataon'ny azo izay. Fantatray fa niaritra ny mafy ianao noho ny aminay, noho ny amin'ny fahotanay nanafanay tamin'ny genja ny fatorana ianao, ary izany no mbola mahavelona indrindra. Raha eo mifona aminao izay, fa tsy nahatanteraka ny sitraponao izay, tsy nitoera tamin'ny fitiavana voalohany izay, fa nanjenjely teny rehetra. Fa ankehitriny ianao dia manontany anao hoe manahoana ny fanompoam-pitiavanay. Ndeto izay vonona tokoa, vonany anaraka anao izay, ho faraka mampasoavana eo amin'izao tontolo izao noho ny amin'ny famonjena vitanao, fa mba mandrafo aminay. Misaotra indrindra Jesosy Tompo fa ianao no mampitandrina anay ny amin'ny tsy finonay, fa ao amin'ny soratra masina dia fa mampiomana anay mandrakariva ianao, tahaka an'izay nataonao tamin'ny mpianatra ao, fa tsy maintsy hijaly ianao ary hitsangana, kanefa tsy mino an'izany izay. Mamatony soratra masina izay, menontolo-teny izay, kanefa tsy inonay akory ny zavatra izay ambarana, na fampanantenana izany, na fampitandremana izany. Koa izany no itodiana ianao amin'izao andro Paska izany, fa efa vita ny famonjenana, hitsangana Jesosy nanafaka mamindrafo aminareo noho ny amin'ny rano latsaka teo ny azo fijaliana, izay manadio ho afaka amin'ny tsy fahamarinana, fa azo ipino fa tena manadio sy manafaka izy, ary inona izany. Mamonjea anay amin'ny endrika rehetra tokoa, izay anakana satananay tsy ino famonjena vita teo amin'ny azo fijaliana. Mamonjea anay ho afaka amin'ny tsy finonay ny amin'ny teny izay voalaza anatin'ny soratra azy, indrindrindrindra amin'izao vaninandro ankehitriny izay. Satria fantatray fa ny zava-rehetra izay nambarana ao amin'ny Baiboly dia ho tanteraka avokoa. Amin'izao andro izao indrindra dia mitodika aminao izay, mibebaka eo anatrehanao izay noho ny amin'ny fahotana vitanay, noho ny amin'ny tsy finonay. Fa Andriamanitra mamindra fo sy miantra ianao, be famindrapoa amin'izay rehetra miantso anao. Ovay ho fonofo ny fobatonay tokoa, ahafanao indray ny hafananao anatinay, mba ahafanay mideranao, manaja anao amin'ny androm-piainana ho avy. Ndeto izay manondrika ny voanay eo atsena, fa tsy faly aminay Satana fantatra izany, kanefa efa nandresy azy Jesosy tokoa. Mino izay, fa afaka izay, mino izay, fa ianao manakana azy mba ahafany manana ny finoana velona entinay miriary. Ho vavolombelona fa izay izao ho vavolombelona fitsanganana. Indeto izay omenao tokoa mampianatra anay mba hitombo amin'ny fiainam-bavaka izay tsy rahay avy, fa mangataka aminao izay. Vonjeo izay ho afaka amin'ny tsy finonay tokoa, ary indrindrindrindra tario izay amin'ny lalana alehanay rehetra, mba ahafanay manao ny sitraponao naiza naiza be. Fa indraindray izay tokoa mijery ny zava-misy, indrindrindrindra amin'izao
fiparitany valan'entana izany. Dia kivy izany tsy manam-pinoana izy fa eo indrindra ianao no miseho. Fa rehefa tapidalaka ane izay no isehonao fa Andriamanitra velona mpamonjy ko mangataka aminao izay midira tsihatra eo amin'ny fiainana enao Andriamanitra ary vonjeo izany sy toy ny alao lavaka izay mba afahany mahitany fahazavany tavana. Noho eo amin'i Jesosy Kristy tompona ireny any no asaina ny fona sy mibebaka eo anatrehanao reny. Korasay amin'ny finoana tanteraka ny famelan-keloka izay atomy satria fantatray fa mamindra fona izy. Ary satria izay matsiaro tena fa voverehitra dia afaka mangataka eo anatrehanao. Raha mivavaka manokana ho an'ny firenena mahalalana izay dia Madagasikara izay. Hitanao fiparitahany aretina eran'izao izao ny arety mandritra. Vonjeo ny Madagasikara tompo ary mino izay fa zao andro Paska izany zay nanesenao ny fahafatesan'izay fahavarofara dia fantatray fa afaka mandresy ny aretina amin'ny lafiny zavatra rehetra eny. Jereo ny mpitondrana mba mamindra fo aminy meo azy ireo ny fitarian-dalana amin'ny zavatra rehetra izay ho tanterana. Na ny fanapahan-kevitra izany ny amin'ny fandaminana ho amin'ny fandriam-pahalemana eto amin'izao nosy mararona azy. Mangataka aminao izay misy ireo izay azo ny valan'entana mba sitrany izy ireo fa ianao ny Andriamanitra mpanasitra ianao. Ary ninona endrika fangejany Satana zao firenena marina izany dia ianao Jesosy tompo no mandidy sy mandroaka izany tsy hoe ao amin'ny tanina imana izany fa izany no fijona vavolobelona tsara indrindra araky izay fanampianarana anay mba hamongotra ny Satana sy ny asa ety amin'izao tontolo izao. Mivavaka izay ho an'ny ankonana ny tsirairay avy eto Madagasikara. Hitanao ny fahasahirana amin'izao fiboana izany. Matoky izay fa tsy manara-naina fa Andriamanitra fitiavana anao. Jereo amin'ny fonao tompo nisy atokantrano omeo ny anjara saza ho azy eo amin'ny lafiny zavatra hiatrehana ny fiainana. Fa ianao itokinay, ianao andrandranay anafaka ny tanana. Mivavaka izay ho amin'ny fiangonana izay vavolombelonao, vavolombelon'ny fitsangananao, vavolombelon'ny fahazavanao itoteny eran'izao tontolo izao. Ampioren'ny fiangonana tompo tahaka an'izay nanaovanao ny mpianatra. Ampioren'ny finoy mba hafanay mijoro mandresy izay mety endrika fibana rehetra eo amin'ny fiainana. Mivavaka izay ho an'ny mpitantana eo anivon'ny fiangonana mba eo amin'ny kolotsaina azy ireo ary indrindra ho modely amin'ny asa tsara tokoa ny fiangonana eo amin'izao tontolo izao. Mba ny fahasoavanao tompo no ametrahana ihany koa izao tontolo izao izay ao anatin'ny aretina. Matoky izay fa ianao ry Jesosy tompo ilay tonga mba hamonjy tontolo izao. Ianao no manafaka anay ary ianao no mamonjy anay. Dia mino izay fa izay rehetra mahasoa anay ka tsy voatonga avanay dia omenao anay sary izany ny be ny fitiavana ao anay tsirairay avy. Fa ankehitriny dia hiaraka izay anonona ilay vavaka nampianarin'i Jesosy manao hoe ranay izay nandamitra mbo masina minay ho tonga ny fanjakana atao hoe sitraponao ety amin'ny tany tahaka ny andamitra. Omeo anay nompianana saza ao anay ary mamelany mikay tahaka namelanay izay mety tamina. Ka mitondra anay amin'ny fakapana fa manafana amin'ny azy anao ny fanjakana sy mety ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tan'Andriamanitra isika afaka mamalana zao fotoana zao. Ny hera fa raika amby efapolo amby zato ny dimy voalohany efaresy sao anatin'ny fasana azy no ataontsika ary mahasodrano ny andiny fadimy amin'izany hera zany Kristy no fiainana no ataontsika orian'ny tsorano tsana asika manao izany hera izany.
ianao ny tompo ka miaro anao. Mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao. Manandratra ny tavany aminao ny tompo ka maneno fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra velona irery anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.